Fikambanana voatsela kory zay no nijoroany vonina hiatrika ny hoaviny sy ny ankehitriny tanora ny fikambanana association devoir et citoyen izay tsela kory araky ny fanambara teo no nijoroany zany fikambanana zany anisany olana sedrainy tanora ohatra ny tsy fisiany asa manana sosikevitra entina hiadina amin'izany ny fikambanana toy izao fanazavana. Tsy tokony atao fitaovana ny tanora malagasy fa ampina mba atongavana amin'ny fampandrosoana raha ny hevitry ny mpitarika ny fikambanana association devoir et citoyen fikambanana vonatsangana ary tsy manao politika izay nampafantarina teny Mahamasina androany. Olana iray izay sedraina eto Madagasikara ny tsy fananany tanora ary ho an'ny fikambanana association devoir et citoyen ny olom-pirenena mandray andraikitra dia manda ny fampandrosoana ny firenena ka vonany andray andraikitra sy hiara-iasa amin'ireo izay manolo tanana izy ireo. Mitsangana izao fikambanana izao mba entina hitondra fampandrosoana ary mba hikarakarana ireo tanora namana marobe izay tsy misy mpijery raha tsy efa tonga ny fifidianana voajeren'ny olona satria angalana vato ka izay dia manana an'izay etika izay hoe tsy tokony atao fitaovana ny tanora malagasy fa rehefa hanampy ny tanora ianao dia tediavo izay hanomezana asa ny vahoaka malagasy. Eto amintsika zavatra hitantsika dia ny hoe ny asa ny tsy misy ary ny sehatra iasana dia mandeha any amin'ny resaka fivarotana daholo, tsy misy transformation, tsy misy usine, tsy misy industrie eto ary ny industrie izay mitsangana eto dia fantatsika tsara fa mbola sahirakirana daholo. Dikan'izany zany marary le firenena, marary ny tanora rehefa tsy misy izay asa izay. Isy ny adievitra goavana karakarain'ny fikambanana ny faha 6 Desambra ho avy izao eny Mahamasina. Isy ny fikarakarana fikaonam-doha lehibe na conférence débat izy io iarahana amin'ireo mpandrahara izay hitantsika ao anatin'ny afisy, mpandrahara malagasy izay anisany manana ny maizy azy misafidina manokana izy ireo satria tena niondry hita zany ny tena parcours nizavako amin'ilay teny vahiny parcours vao nahatonga anazy lehibe na orinasa dia ao mpandala amin'ny fiarahamonina hoe inona mety ho vahaolana amin'izao sakana lehibe amin'ny tsy fananana asa izao ka lasa blocage ny fampandrosoana satria tsy manana asa ny tanora entina mavesatra ho an'ny firenena ny tsy fananana politika na samazava ho an'ny tanora. Fifanakalozana traikefa sy fandravonana sosikevitra no isy amin'ny fotoan-dehibe io. Andray anjara amin'izany Falieja Makavelo, Ratsimivony Jean-Claude, ary Jona Randriamalala sy Eric Razonary. Raha ny fantatra dia hiara-iasa amin'ny vondrony mpandrarana ny fikambanana ary isy ny fifanarahana Atsoaty ijerena ny tanora mpikambana.